Tao anatin'ny 12 taona izay dia tsy nitsahatra ny karakara lanonana entina hitsenana ny taom-baovao ny avy eo anivon'ny akanina Ambintsoa. Betsaka ireo tamana, maro ihany koa ireo nahazo fahafaham-po teo anivon'izany toeram-pilanonana izany ho amin'ity taona ity dia mikarakara ny fotoana iray entina amaranana ny taona ary hitsenana ny taona vaovao 2012 ry zareo avy eo anivon'izany akanina Ambintsoa izany seho miavaka no atolony araka izany ho an'ireo mpankafy. Raha lazaina aloha zany mampiavaka ny Espasy Ambintsoa dia zao efa 12 taona ny tsanganana ny Espasy Ambintsoa ary izay service traiteur indray dia efa teo amin'ny 12 taona nanaovana an'izany service traiteur zany. Hatramin'izay 12 taona nitsangana ny Espasy Ambintsoa zay dia tsy niova mihitsy zany service traiteur tao amin'ny Espasy Ambintsoa ary dia zay ny anisany mampiavaka azy, tsy nanovanova mihitsy zay ny traiteur any atao fa nanao zay atao hoe anatsara kokoa hatrany sy zavatra efa nataony Espasy Ambintsoa nitran'izay 12 taona tao amin'izay Espasy Ambintsoa zay. Anisany mampiavaka azy zavatra zay. Mampiavaka azy faharoa dia eo amin'ny ora fanombohana. Mbola azavaina mihitsy ny zany betsaka dia olona mahafantatra farany sarotiny be amin'ny resaka fotoana zany. Dia nisy ny andramanay io zavatra io natao tao amin'ny Espasy Ambintsoa ka tao anatin'izay 5 taona sesy zay rehefa miteny zay hoe amin'ny valo ora marina ary any anaty haino manjery any amin'ny amin'ireo filazana samihafa dia lazaina efa hoe amin'ny valo ora marina. Io zany dia satria fantatray mihitsy fa rehefa hoe grand buffet ohatra zany karazan-tsakafo aloha zany dia tsy latsaka ny 20 zany ny karazan-tsakafo ao ka raha milahatra be da be hoe endrasana amin'ny fahatongavan'ny olona 300 vao ilahatra dia lany andro fotoana io dia mahatonga anay teny hoe amin'ny valo zay na olona roa eo na ray tameritaona zao olona tsy ampy 5 sa 9 ny teo dia avy hatranytsika dia nanomboka dia efa mandray sakafo efa afaka misotro boisson hygiénique, afaka mikomandy boisson alcoolique raha mitady dia afaka mivezivezy eo arakaraka ny ahatongavan'ilay olona zany dia hitanao fa tsisy zany filaharan'izany mihitsy hoe tena lahatra be zany raha tsy hoe tonga anay ngamba plat de résistance dia zay tsy mandeha maka sakafo dia zay maka sakafo indray dia sasandray mandia ohatr'izay zany mampiavaka ny Espasy Ambintsoa. Tsy afenina aloha ny anay zany tsy novana mihitsy ny vidim-pidirana na dia niakatra ary vidim-piainana. Fantatsika fa tena ameko ohatra ray fotsiny ianareo raha ny antsoina hoe reny fruits de mer iny crevette, camaron sy ny sisa fa miteny aminareo fa tena mampiteny mona mihitsy satria misy miteny hoe lafo, tena miteny anareo fa mora be io satria reny buffet hitatsika mety misy maharitra 50 000 ariary tamin'ny andavanandro tsotra reny tsy reny mihitsy le grand buffet antsoina hoe grand buffet rehefa arrivé ao hafa mihitsy izy, misy karazany zavatra maro be ary misy surprise be da be mihitsy io zany na ny artiste ary dia x6 na x5 farafahakeliny amin'ny fampandihizana tsotra isaky ny asabotsy alahady zay ny zavatra aloha ary raha manofa sonorisation koa anao dia mbola ohatr'izay ihany koa x3 x4 rehefa arrivé ao misototra daholo zany vidin-javatra rehetrarehetra ary ianao koa manao ny zao pub ataona izao zany manao mampalala amin'ny haino manjery vola be koa ny aloha amin'io fa tsy vola kely manentana ary zay amin'ny Espasy Ambintsoa mbola tsy tara ianareo na dia efa betsaka ary ny tonga anao ny famandrihana amintsika am'resaka izao raha nitretritra zay hoe 500 ny olona horaisina amin'ny Espasy Ambintsoa dia amin'ity ora resako ity dia efa natratra 200 nanao ny famandrihana dia mareko aminareo amin'ireo 200 reo farafakely ny 50 amin'ireo olona efa niaraka taminay naditrin'izay 12 taona zay matory eo zany miverina ary mitona olona iverinao dia fantatrareo fa tsara ny zavatra ataon'ny Espasy Ambintsoa tsy dia vady mahay mandija fa mivadiko no anisan'ny traiteur karakara sakafo za moa any efa mpandihizana miaraka amin'ny Ambintsa orchestra tsika amin'ity zany Ambintsa orchestra zany koa dia tsy niova mihitsy zay nandritriny teo amin'ny taona maromaro indrindra tena ny raha ny Ambintsa orchestra io zao tsy niova ntsony ny ekipa nandritra ny 5 taona teo ary dia efa tena manatraikefanay tanteraka izay manana ny gadokira mampiavaka anay zay tiavan'ny olona anay miaraka amin'ny miangaly feo koa tsika miangaly feo fantatsika ireo tovavy sy tovolahy zay ao anatin'izany sehatra zany dia ny zavatra anankiray koa dia zao izay dia manolotra fanomezana ho an'ireo zay olona tonga aminay ao ariana kely ny taom-baovao dia ireo kapila mangirana mirakitra aniny événement nataontsika iny ka omena maimaim-pona ho an'ireo olona tonga aminay zany zavatra zany cadeau zany iomena io zay mahafinaritra tokoa satria atao fahatserovana.